Zoma voalohany volana Oktobra taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray tokolasy tompoko vavy ny tsodiako ny tokantrano amin'ity ariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny feta lavitra ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fifamoivoizana avy hatrany no antsika manokatra ny fiarahana amin'ity ariva ity. Mampiteny mona ary tena mampijaly ny mpampiasany lalana ny fitohanan'ny fifamoivoizana etsy Analakely atamena Korondrano ivandry hatrany Analamahintsy atreto tena namafy ny fitohanana efa nisy hatramin'izay ny fanovana ny fifamoivoizana nataony teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra araka ny fanazavana nentin'ireo olona sendranay tamin'ity androany ity araoro ny antsipria izay eo amin'ny sary sy nindra-tsara ny toky Ramarla. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny amafy ny fitohanana eto an-drenivohitra indrindra ho any etsy Korondrano ivandry Analamahintsy. Ny mahagaga dia efa eo am-pelantanan'ny commune Antananarivo renivohitra avokoa ny etomanana rehetra ahafahana manafoana ifitohanana ny fifamoivoizana io. Zary fahazaran-dratsy ho an'ny mpampiasany lalana ny very ora iray sasany hatramin'ny roa ora sy sasany miala eo Analamahintsy hatrany Analakely. Io zao fahitako an'io aloha ohatrany tsy dia tena hitako amin'ny fiovahany izy fa tsy haiko hoe nohony amin'le mbola eo amin'ny rond-point mbola tsy vita ve dia mbola mitohana le izy fa mbola mitovy amin'ny taloha ihany aloha to mbola miraikitra ihany. Tsy nahavahan'ny olona namboteazy ny tompoko avy amin'io mampitsoka an'ilay izy ary satria ohatran'ny fantsevony lohan'ilay olona amin'ilay sansa novainy zareo. Raha malalaka ny lalana zao eo amin'ny 10 minitra eo dia tonga any raha farafahaelany faratoa na adiny iray ary mety tsy tonga mandeha moto io satria mitsoka feno tômôbilina ny lalana dia miandry izay farany eo amin'ny fiodian'ny olona le mpiasa aloha zao ny tena mahabe embouteillage dia eo amin'le fandehanan'ny mpiasa mandeha miasa. Fahitako anazy loatra ny voaminy ny tombo le embouteillage. Lalana eo amin'ny fraise io ny tena mampatonga an'le embouteillage zany ohatrany tsy milamina mihitsy zany le lalana eo amin'ny fraise ny tena mampatonga an'le embouteillage aty Korondrano. Le raha eo manodidididina amin'ny enina sasany amin'ny fitofito maraina. Amin'ny hariva zany amin'ny efatrefatra sasany eo ka hatramin'ny dimy sasany eo ny tena embouteillage ny Analamahintsy dia ivandry dia Korondrano rehetra iny zany patonga eny Atamena. Consommation manatombo ny consommation amin'ilay embouteillage tsy mitovy mihitsy zany ny consommation an'ny tômôbilina mandeha sy le amin'ilay embouteillage manatombo zany le izy amin'ny embouteillage. Raha miala ty Analamahintsy mankeny Analakely zao raha malalaka ny lalana atsasakadiny fa rehefa tena embouteillage adiny iray sasany indraindray tonga hatramin'ny adiny roa ary fa io rehefa mihitsika eo Korondrano tena mihitsika be mihitsy. Zay moa zany eto Analamahintsy eto amin'ny sampanan eto dia eto tonga dia embouteillage dia any amin'ny Atamena any vao afaka. Izy aloha hatreto ny hitako manokana tena tsy mahavaha olana le izy tena tsy mitovy amin'le taloha mihitsy zany vao mainy mafy ny embouteillage. Tsy neny amin'ny faritra inrera akory no mafy ny fitohanana ny fifamoivoizana fa saika ahitana izany fitohanana lavareny izany avokoa ny eto an-drenivohitra. Tsy mbola voavahan'ny fitondram-panjakana fohy be sy mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra izay mitovy loko ara-politika io olana goavana io 3 taona latsaka kely aty aoriana. Efa nisitraka lalam-be mikodana avy amin'ny fitondrana teo aloha izy ireo saingy mbola mitohana avokoa izay ale rehetra. Izay ilay nambaran'ny fanoerana hatramin'izay tsy manana paikady mazava anarenana Antananarivo sy Madagasikara mihitsy ireo mpitondra ireo. Namaika azy ireo ho eo amin'ireo toerana ireo mantsy dia ny fanaratsiana botoro fotsiny ihany sy ny politika maloto nentina anenjehana ny anarana ravalomanana ka izao iara-mahita izao nataony rehefa azo ny fanjakana. Eo amin'ny vaovao fanabeazana iray taloha-tsekoly iray androany no nitondra ny fanehoan-keviny momba ny fiahiny ny fanjakana ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nambarany ary tamin'izany fa aitraitra fotsiny ihany no ataony fanjakana momba izany eto Madagasikara ary porofo mitohaka amin'ny tendany ny fampidinana ny teti-bolona ny ministera mikasika izany. Araoro ny fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Germain Menjanary teo amin'ny sary sy nindra-tsara ny Manora Andriamalala. Iray tapitrisa mahery ny zaza malagasy no tsy tafiditra an-tsekoly intsony raha nitatitra avy amin'ny UNICEF. Sarotra nefa ny heverana fampandrosoana ho an'ny firenena hoy ny mpaneho hevitra momba izany.
raha toka ny fanabeazana no mbola ambany javatra. Ankizy iray amin'ny telo andry no ahavita ny fanabeazana fototra raha ity tatitra ity. Ny ray aman-dreny no mizaka ny 700 ny fandaniana miverimberina indrindra fa tao anatiny 10 taona mahery izay. Ny 200 ny mpampianatra ihany no mpiasa-panjakana ary ny 770 dia tsy manana diploma ahafahana manao ny asa fampianarana ho hiatrany ity tatitra ity. Vokany 70 isanjato ny mpianatra no manana fahaizana farany ambany indrindra momba ny famakiana teny frantsay ary 20 isanjato kosa ny matematika sy ny teny malagasy ofisialy. Sy batanteraka ny fanabeazana eto amintsika ankehitriny. Betsaka ny zavatra zany zay tsy mandeha amin'ny fanabeazana. Tsika tsy miresaka fa tsy ny resaka programa mpanjakana zao efa alefa ny programa nefany raha ny tena izy dia tokony loloavina aloavan'ny formation aloha vao mandeha ny fampiarana reny programa zay apetsaky ny fanjakana reny. Hatreto aloha zany raha mijery an'io programa vaovao io tsika aty amin'ny privé dia tsy mbola nisy ny formation amin'ny école privée zay angatahanay hoe omeo formation aloha ny mpampianatra rehetra tsy akanavaka na ho amin'ny fanjakana na ho an'ny privé vao ampiarina ireny programme reny. Ary rehefa ampiarina izy dia fitaina hatramin'ny farany fa tsy hoe vao manomboka izy dia vao vita amin'ny formation dia ajanona indray le izy dia lasa simba amin'ny fanabeazana. Ary eto moa zay dia tena amin'ny alahelo mihitsy ny ilazanay fa simba tanteraka ny fanabeazana eto Madagasikara amin'ny endriny rehetra mihitsy io Paikady napetraka ny Filomary Karavalomanana nandritra ny fotoana nitondrany ny firenena, ny tsy maintsy nampidirana an-tsekoly ny zaza malagasy tsy ankanavaka. Namoraina ny fampidirana ny zaza ho an-tsekoly toy ny tsy fandoavana sara-pisoratana anarana, ny fampiofanana ireo mpampianatra tsy ankanavaka ary ny fanomezana karama sahaza ireo mpampianatra. Raha teo ihany koa ny fizarana fitaovam-pianarana isan-taona. Taloha misy ny fizarana boky isan-taona zay ho an'ny primaire raha ohatrika zay mpampianatra angamba mahalala zany hoe misy teo rojovola, karabola, misy karazany zany reny ary mahazo isan-taona ny mpianatra ary misolo foana isan-taona zany boky zany. Ary taloha ny formation tsy akanavaka na privé na fanjakana dia misitraka mihitsy tsy hoe solosolo tena fa ny mpampianatra rehetra zay mampianatra dia mahazo formation daholo. Zao tsy misy zany. Raha tamin'ny taona 7 raha ity tatitra ity $7.5 Amerikanina isam-bolana ny abetsaka ny karama nomena ny mpampianatra frama tsirairay nandritra ny 7 volana io. Ny fitambaran'ireo karama ireo dia mifanitsy tamin'ny 2.8 amin'ny arikarena Vaobe raha toka 3.1 kosa ho an'ny mpampianatra mpiasa-panjakana. Tamin'ny 7 dia natratra teno amin'ny 50% no isan'ny mpampianatra frama voaofana na mpianatra teny anivony ambaratonga voalohany, izany hoe manodidina ny 4.5 alina sy 7 hetsy izy ireo no nahazo toana avy amin'ny fitondrana ara-dalàna tamin'izany fotoana izany. Ireo dia santonana tamin'ny ezaka ho an'ny fanabeazana fotsiny ihany. Vaovao avy any Matonazaka dia nototosaina ny alarobia sy ny alakamisy teo ny fivoriam-be fanao isa-3 taona ny tamiavo arotra mangoro. Ny vohitra nandritra izany fa mbola betsaka ny tsindry mahazo ny fokon'olona eo amin'ny fitantanana ny arena Voajanahary. Nisy ihany koa ny fanovana ny birao itantana indray ny tafimiavo arotra mangoro mandritra ny 3 taona. Niry Andrianarivony MBS Matonazaka. Totosa nandritra ny roa andro tao amin'ny ekara Victoire Somanarive tao Matonazaka ny tombanezaka ho an'ny tafimiavo aloatra mangoro. Ny vohitra nandritra izany fa mbola maro ny ezaka tokony atao amin'ny resaka fitantanana ny arena Voajanahary. Fantatra fa mbola betsaka ny tsindry mahazo ny fokon'olona eo amin'ny fitantanana izay arena Voajanahary izay raha nambaran'ny filohalefitry ny nasionaly ny tafimiavo Randriamananoro Toky. Misy ny marary ny fokon'olona eny fotony dia milaza miara-mahita angambontsika fa tsy mbola toteny ny fokon'olona amin'ny fitantanana ny zetrana loatra, tsy mbola voaja ny zon'ny fokon'olona amin'ny fitantanana ny corridor ankeny zameny, mbola tsindry daholo zany rehetrarehetra zany. Maro ny ezaka zay tsy maintsy tokony ho atao manao fanina zany tsindry zany. Tsindry mahazo ny fokon'olona ihany koa ny tsy fampiana sakafo vokatry ny fiovavan'ny toetrandro zay tena hita fa mitambesatra mihitsy ankehitriny dia mbola ao anatin'izay ady zay ihany koa tsika ny mahazo ny tontolo iainana efa tsy resana tsony zay ataon'ny mpanambola sy ny mpanimba. Manoloana izay indrindra dia mametraka paika 3 ny filoha vaovao ny tafimiavo aloatra mangoro Randriambao Done. Ny voalohany
dia fokon'olona miaina ao anaty tontolo iainana salama fanohitra amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Zany hoe hiasa misimisy kokoa zany eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary ifampivelomana eny fotony mba ahafahan'ireo fokon'olona misitraka izany aradrariny. Ny faharoa dia ny fanamafisan'ny orona bebe kokoa sy fanatsarana ny fifandraisana amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana ety atoerana sy ny sapatra ratsy servisy-panjakana teknika ety atoerana izay efa nisy any zany teo aloha fa mila tsaraina ary mila mafisina bebe kokoa sy ireo mpiara-mombonantoka izay miantsehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ary ny fahatelo dia iroso bebe kokoa ihany koa zay ny amin'ny fanatsarana ny fifandrohizanaina na ny fiarahamonina atao anatin'ny fikambanana ka afahana mametraka kolon-tsaina vaovao ao anatin'ny fokon'olona ny tia ikolo zavaboary sy tontolo iainana satria arak'le voalaza teo ambony hoe ny fahasalaman'ny arena voajanahary no mampanankarena antsika afitatsika ny asa rehetra. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena indray dia efa nivoaka avokoa ny lisitr'ireo mpilalao andrafitra ny ekipa-pirenena malagasy hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany taranja tsipy kanety be izay ho toto-saina any Espagne ny 12 hatramin'ny 14 Novambra ho an'ny sokajy vehivavy sy junior ary ny 16 hatramin'ny 20 Novambra ny sokajy senior lehilahy. Nahatra herinandro ny fampifondronana nanaovana ny fifantenana teo amin'ireo mpilalao 10 mendrika isa-tsokajiny nojerena tamin'ireo mpilalao ny fahaiza-manao ny teknika ary ny lafy ny fitondran-tena. Raha ny lisitra eo amin'ny lehilahy dia ahitana Aniasina Mahandry, Mampandry ary Doda. Eo amin'ny sokajy vehivavy kosa dia misy any Lalatina, Anja, Tahiry ary Hortensia. Raha ny vaovao trano moa dia anana solotena andray anjara amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika atao any Benin ny 4 sy 15 volana Novambra ho avy izao isika malagasy eo amin'izay taranja tsipy kanety be izay. Eo amin'ny vaovaon'ny kolotsaina indray ary dia ankalazaina amin'ny voalohan'ny volana Oktobra taona 2020 sy 2020 ho avy izao ny fahazatoana ny rado na i George Andriamanantena. Izy araka izany ny hetsika ataon'ireo zanany sy ny taranany entina anamariana izany. Raory ny atsipirian izay vaovao izay eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny toky Ramarla. Taona katroka amin'ny voalohan'ny volana Oktobra 2020 ilay kalaza lahy ny fanoratana poeta malagasy rado na i George Andriamanantena. Na efa tsy ho intsony aza ity mpanakanto malagasy ity dia tsy avelan'ny fianakaviany sy ny taranany andalo fotsiny ihany izany fankalazana ny fahazatoana amin'ny 2020 izany. Voalohany dia ny fampitana indray ny kapila manjilatra afatra voalohany nanaovan'ny rado azy. Misy tokalo 420 notsongainy tao amin'ny dinitra ary no antsaina rado mivantana ao amin'io rakipeo io. Hitantsika eo alohany eo zany sy amin'ny sary marampeo io. Faharoa manaraka an'izany dia boky tsy anjery anto izay nataon'ny rado manokana hikolokoloana ao amin'ny ankizy malagasy ny fitiavany, ny ankonany sy ny fireneny. Samy efa azo jifaina eny amin'ny fivarotam-boky eto Antananarivo sy ezahana ho iparitaka any amin'ny faritra raha mpitso amin'ny afaka mpitso ireo zavatra voalaza ireo ankoatra zay efa any hatramin'izay. Arak'izany dia ny vola azo amin'ireo sanganasan-drado averina antonta ireo no entina anamariana ny fahazatoanan'ity mpanakanto malagasy ity. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia namono tena atao amin'ny lapany anteny mera-pirenena any Malawi ny filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena teo aloha tao antoerana antsoina hoe Clément Chiwaya. Ando miaratiana sy Andrakoto Malalary no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Nanaitra ny maro ny vaovao niseho tao Malawi omaly. Namono tena tao amin'ny lapany anteny mera-pirenena tao antoerana ny filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena teo aloha Clément Chiwaya. Toeran'izay voalaza fa nandehanan'ny vory raha ny vaovao navoaka ny parlementaire tao antoerana.
raha ny fanazavana dia mety misambatsika amin'ny tsy fahafaliany mikasika ny tamin'nykaramany no antony tonga izao fietsika izao. Nanamafy ary nanamarina ny fisinyity tranga famonoan-tena ity ny manampahefana tao an-toerana saingy tsy mbola namoaka ny tena antony mazava kosa mandra-piandry ny tatitra feno avy amin'ny mpanao fanadihadiana. Loharanom-baovao iray tao amin'ny parlemanta no nilaza akana hafantarana fa nitifitra ny lohany tao amin'ny birao iray i Clément Chiwaya. Raha ny vaovao hatrany 10 taona tsy filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena teo aloha ao Malawi ity ary mampiasa irony seza misy kodiarana na fauteuil roulant irony. Nitazona basy mangingina ny tenany tao amin'ity lapam-panjakana ity amin'ny maha olona manana fahasembanana azy anefa dia noheverina fa avy amin'ilay seza fitondrany no nivoan'ny feo fampandrenesana avy amin'ny scanner na ny alerte de scanner tamin'ny fotoana ny savana azy ka tsy nafahana namantatra ny fisiany basy teny aminy. Raha ny vaovao hatrany dia talohan'ny na filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena azy dia efa solombavam-bahoaka ihany koa ny tenany ny taona 4 Isatarantsika ny vaovaon'ny politika indray dia totosa soma tsara androany atao morondava ny etsika lehibe izay nataon'ny rodibe ampanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM niaraka tamin'ny antoko tiky Madagasikara na ny antoko timba izany mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Njavandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Nafana ny fandraisam-pitenenana nataon'ireo mpikatroka tao anatin'ny RMDM morondava androany. Teboka maro no nasongadan'izy ireo tao anatin'izany toy ny resaka tsy fandriam-pahalemana, ny fitangana, ny vidim-piainana ary ihany koa ny raha matahora sy ny antso-tsay izay ataony ny fitondrana amin'ny antoko-mpanohitra amin'izao fotoana izao. Nahitsy ny afatra ho an'ny filohan'ny repoblika androany fa ny fametram-pelany ihany no vahaolana ialana amin'izao krizy lalina ena ny vahoaka izao. Tsika tao ny mangina fa zona petraky ny lalana ampanorenana ihany koa io tsy lalana iraisam-pirenena fa zotsika tanteraka ny mitondra ny tsikera zotsika tanteraka ny mitondra ny fanamariana amin'izany resaka izay tanisaiko teo aloha teo rezay kanefa tompoko ahoana ny fomba hahafahantsika manambara an'izany la mandeha kirairay tsika nanikio sambosamborin'olo ao anatin'ity RMDM zay fa nijora-panjakana tia no hahafahantsika maneho an'izany hevitra tsika izany. Samia tompo masa mijoro mitsangana miresafa volano zay maharary antsika iaby ary tsy vitany hoe mivola avao fa arahanasa ny zavatra atao. Tena sahirana mihitsy raha tamin'ny andro président Ravalomana antsika raha filaratsika toekarena iraisam-pirenena dia tany ambonimbony tany zao tsika tena farany aloha amin'ny farany gisa zany tsika amin'izao fotoana zao. Izay no mahatonga antsika milaza fa mahantra sahirana antsika mianakavy. Izy io mantsy ny fomba fijery azy zany dia misy an'ilay marobe izy io fijerevana manam-pahaizana azy dia le vola mity isa-tokantrano isan'olona zany ny fijerevana azy io. Ka raha tena mahantra ianao dia kely le hoe revenu par tête le vola miditra amin'ny tsirairay tena kely ary tsy mitombo nefa mividiny zavatra lafo azonareo izy zay mahatonga antsika dia manam-pahaizana ianareo tena lasa mahantra indrindra amin'izao fotoana izao ary anankiray sisa ny aoriananareo. Zay ny tena mahalasaina antsika eto le mpitondra milaza fa mahay tanora mihetsiketsika fa raha tsy manjary dao zao nataony rehetrarehetra raha tsiny amin'ny tena zay tsy misy fijerevana ny tombontsoa ny vahoaka tsy misy fijerevana ny tombontsoa ny tsirairay any ambanivohitra any ny sécurité ny sakafo hohaniny ao aminay any dia misy hoe téléphérique zany ataony galandre téléphérique ataodatanarivo zany ange dia zao any firena mandroso tsisy manao an'izany téléphérique zany tsonony any fa tsy manao an'izany tsonony any fa any amin'ny toeritoerana misy lanezy mila an'izany fa tsika nanaovana an'izany téléphérique zany raha misy vola satria amatapitra maro dia maro nanaovana an'izany tokony mba jerena ihany le tombotsoan'le vahoaka le fahasarana le vahoaka. Tanjona ho ny filoha-lefitry ny RMDM Edouard Tsarame nanamafisana trany sy ireo feikevitra lehibe izay nivoaka tamin'ny fikaonando nasionaly natao teny bypass. Tsy mifanalavitra amin'ny feikevitra navoakany nasionaly ny feikevitra hoentiny Menabe androany. Mety misy mahasamy hafa azy satria sarazarany tany samby misy isika fa nitovizantsika dia izao samby sahirana isika manoloana ny zao zavatra misy eto amin'ny firenena izao
hoe valin'izay fahasahiranana izay dia niarana anaiky na ny tany Antananarivo na ny tany Antsirabe na ny tany faritra hafa manerana ny Madagasikara fa tsy azo hoe kena intsony ny hipetrahany zao fitondram-panjakana misy zao amin'izao endriny hitantanana azy zao. Ambaranay horentany horendanitra izay fanapahan-kevitra izay ary mbola mangataka izahay ny hipetrahany zany fihan-kevitra izany amin'ny aino manjerim-panjakana mba horeny firenena ray manontolo fa misy mpanohitra maneho ny heviny eto Madagasikara ka mba tsy ho eto ihany fa horeny avatsika any ambanivohitra rehetra any izany fihan-kevitra zay nataontsika teto amin'ny toerana ity izay. Matahotra ny olona satria lasa fitaovana hoentina hanaovana herim-pamoretana ny mpitandro ny filaminana. Hoy izy zokinay teto zay hoe hoana raha mpitandro filaminana rehefa misy vakitrano na halatromby tsy ampy elema nareo, tsy mana fitaovana ianareo fa rehefa haneho hevitra ny mpanohitra dia feno ny fitaovanareo ka noho izany tsy hijano amena be eto avao izahay fa samby andeha antsika ioeraoera hiaro tanintsika toy. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fameloma masina tokotiko Madagasikara ihany koa moa ity hetsika natao hatany Morondava androany ity. Nambarany mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara fa ny filomarakara-valo manana irery any no afaka navitra ny Madagasikara anatin'izao fahantrana lalina iaina ny vahoaka izao. Ampisintsika eto androany dia ny amelomantsika maso ny antokotiko Madagasikara ity ary zany fameloma maso ny antoko zany dia hoezantsika ary tsy maintsy ataontsika miainga avy any amin'ny fototra dia avy any amin'ny fototany zany. Ka raha anao jery todika vitsivitsiny angambany dia tsy misy malatsika fa 7 taona zay ny nijoroany antokotiko Madagasikara. Nankalaza ny fa 7 taona antsika tamin'ity taona ity. Eritreretiny zany fa raha fiainanjanak'olombelona dia efa ao anatin'ny famatorana satria raha zazany tezaina tao an-trano dia efa nahazo kara-panondro herintaona lasa zay. Ao anatin'ny hery sanjaka ihany koa ary ao anatin'le fahavononana ijoro mba handray andraikitra eo anivon'ny firenena. Manao jery todikitsika fa nandritra an'izay 7 taona nijoroany antoko zay dia nandalo fotoan-tsaritra sy fotoana maro ny antoko. 7 taona tao anatin'izay dia teo anatin'ny tanjaka sy ny hery ny antoko satria dia itsika tamin'ny alalan'ny filomarakara-valomanana filompanorona no nitantana n'ity firenena ity ary tsy nitantana fenitantana fa nanapirofo fa nytiako Madagasikara rehefa mandray andraikitra dia mandray andraikitra amin'ny tena izy satria dia niezaka ny nampandroso an'ity firenena ity na iza ny laza na iza ny teny fa nandroso Madagasikara nandritra ny fotoam-piasana Andriamatoa-Marikara-Valomanana zay filompanorona nyty antoko nytiako Madagasikara ity. Indrisy anefa soparan'ny sasany noho ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-toerana ka nahatonga nireny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2010 reny. Tsy resy akory ny olo-mangina fa itsika dia nanankina ny fiainantsika sy ny fiainan'ity firenena ity teo am-pelatanan'Andriamanitra ka dia nanaiky satry an'izany etraketraka izany tsika kanefa izay etraketraka natao tamintsika izay dia vao maika nampisokatra ny mason'ny vahoaka malagasy satria ny andraikitra tsy mba hifandrombahana fa tokony hifandindasana ka raha ny fiadanana sy ny fandrosoan'ny firenena zay hitapirenena fa efa nandeha no soparany noho ny fitiavan-tseza kanefa mandraka ity ny androany dia tsy mitsahatra mitotongana miamahantratrano ny firenena vao maika nampisokatra ny mason'izao tontolo izao sy ny vahoaka malagasy fa tsy misy afa-tsy Andriamatoa-Marikara-Valomanana ihany no afaka mitantana n'ity firenena ity ary afaka narina azy na dia efa potraka dia potraka ara ny firenena amin'izao fotoana izao.
izay ny amin'iny fa tsapa ankehitriny fa mivadibadela ny filo Andro Rajoel mahalona ny filazany fa tsy indrambola any amin'ny mpamatsy vola intsony kanefa dia miazakazaka indray amin'izao fotoana izao izy ireo zany vao nahazo fahefana hoy ny profesora Mbs Zoma nitondra fanazavana momba izay moa ity mpamakafaka politika ity ny antsiprianzary eo amin'ny sary Sirindra Tsara Toky Ramarla. Tsy androso mihitsy Madagasikara ao anatin'ny 10 taona manaraka raha mbola miantehatra amin'ireo mpampindram-bola mahazatra isika eto Madagasikara. Izay ny tenin'ny Andro Rajoel fony izy mbola kandida. Vao nahazo fitondrana nefa ity farany dia tsy naomby avy hatrany ny fitantanana ka zara aza nisy ireo vola fanampiana avy any ivelany. Tsy nijanona hatreo fa lasa fahazarany ny miazakazaka makany ivelany mitady famatsim-bola ary adino tanteraka ny vavana taony tamin'ny fampelezan-kevitra. Tranondainga io fitondrana misy amin'izao fotoana izao io ary ny tena ratsy amin'le izy a dia mame ohatra amin'ny vahoaka malagasy izy lasa manaraka ny zavatra ataony a ny tanora malagasy izay tokony hanana kolotsaina hafa nefa mahita azy mandainga faratapony any l'exemple vient d'en haut izy ny fitenenana ny tena marina dia il doit prêcher par l'exemple tokony ahitsy marina ny tanany zavatra ny tenenina fa tsy zany mihitsy ny zavatra ataony a zavatra tena azo lazaina mihitsy raha hoe a tsisy afa-tsy lainga mivoaka amin'ny vavan'ny filoha io ny tsy mety a dia mbola misy matoky any dia tsy dia matoky loatra ny eny olona ny tena marina rehefa tsisy matoky mihitsy fa voavidy vola azy maty ny fahatrana le malagasy tonga amin'le fitenenana hoe sitranay vaza mihetsika fidiana vola kely izy manko ao amin'io volo io ihany ny zavatra tedaviny ary ny natongavany teo amin'ny fitondrana samy malalytsika ny vola lany nanaovany amin'ny propaganda ary samy malalytsika fa hatramin'izao fotoana izao a dia mbola asiana mamerina an'izany ihany ny malagasy ny loza dia ny taranakao madame Lili ny taranakao Ramadoko Limansa no hibaby an'izany trotra zany za tsy manaky izy ny tianao trosany ko ny taranako nisy mibaby ny trosany tsy mety zany ny tena marina izy ny tokony hibaby ny trosana taony a sy hijinja ny rivotra nafafiny. Tsy amin'izay lafin'izay ihany no mivadibadidela sy mampatoro mitsangana ity filoha am-pierinasa ity fa mbola tsaroan'ny malagasy avokoa rehefa mpanantenana nataony tamin'ny vahoaka ireny. Ohatra amin'izany ny velirany voalohany izay nataony dia ny fandriam-pahalemana sy ny andavanandro tsara antoka. Io aloha izao ny tena marary ny vahoaka saingy aza ho aiza io lafin'io amin'izao fotoana izao. Fanahitsy kosa ny profesora Mbs Zoma raha niresaka ny mahakasika ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao anambarany fa fitondrana mpanambaka vahoaka sy mpanafika-lema no misy eto Madagasikara ankehitriny. Germain Menjanary manoro Andriamalala. Fitantanana mangarahara fahaizana sy fahalalana ary fahaiza-mitarika io no fototry ny fahafahana amin'ny tantana firenena. Tsy misy tazana amin'ny Andro Rajoel nefa ireo rehetra ireo hoy profesora Mbs Zoma. Izany hoy ity profesora ity no mahatonga ny zava-matsikaiky isan-kerinandro ataony izao fitondrana izao. Samy manao izay mahafinaritra azy ny mpitondra eto amintsika ary tsy mihevitra mihitsy fa mitondra vahoaka. Le filohanareo izy a matsy anao teo a manahirana tsy amposilaitra izy aloha voalohany indrindra ndahanare mianatra ndre mato filoha mahamenatra ny zavatra ataonao skandale be dia be ny ao mamofady ao ny fangalarana ao ny rehetrarehetra ao ny fanodikodonam-bola mpanjakana tsy volany a fa vola ny vahoaka malagasy volanao volany zanakao volantsika menakavo ny hodikodinao dia mbola mahita resaka hafa foana izy a zany hoe ny olona miaraka mangalatra no miara-manao skandale miaraka aminy hitatsika monsieur rehetrarehetra reny betsaka mifantatro amin'izareo eo a ary misy miresaka amiko tsisy zay tsy malala nyreny hoe pobasy tany Ambatobe reny za manokana lazaiko mihitsy zany fa fantatro tsara io préfet io ary tsy nandainga izy na nytaniko mihitsy ary tena ny tena izy tena nisy zany profo izy ary a isaky misy zavatra ohatrandreny dia manontany azy satria namako iny préfet iny tena nytaniko zany hoe profo sy tsy manana avion antsifirany ohatry ny sasany dia zany a izy tsy tenenako betsaka fa ny pobasiny izy a fa efa nandramana naraina nandramana ozy
nalay aiza zao le basy tsy fantatro mba anotofana io tsy fahaizana io dia miezaka mitady fomba amiliana ny saim-bahoaka fotsiny ny mpitondra toy ny famoronana dossier ho any ireo izay manohitra azy ary mamorona dossier ho an'ny mpanohatra isan'andro ao anatin'izany ny président ny fédération football zay a mensage ao anatin'izany a marobe fantatro le président ny foot io a fa naresy azy tamin'ny fifidanana de tsy tatiny naresan'le gouverneur anareo iny de tsy tatiny satria resy tamin'ny fifidanana ary izy milaza hoe nareo mpanohitra de resy lava ny tena marina de izy ny resy foana ary resy foana amin'ny zavatra ataony a fa alatra tsisy afa-tsy alatra tsisy afa-tsy lainga fa nanavoaka malagasy nanizingizina moa ny tenany nandritra ny fandarana sahity eto amin'ny MBS io fa tsy misy azo antenaina amin'izao fitondrana izao tsy vitany efa nangala-bato no natongavana teo amin'ny fitondrana fa mbola tsy mahay mijery ny sosialim-bahoaka no mangalatra volam-bahoaka ihany koa fatao anatin'ity fanadatiana manaraka ity kosa ny tondrana amintsika indray ny famitinana ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany anisan'ny voaresaka tao anatin'izany fandarana izany ny mikasika ny fampianarana sy ny tontolo ny fiainam-pirenena tsisika miray Germain Menjanary ary Tahirinena tsy afa-bela mihitsy Madagasikara mifandimby ny krizy lalovany politika ekonomika fandriam-pahalemana ary fampianarana ankoatra ny olana lalovany fanabeazana fototra dia iaraha mahita ihany koa izao ny olana lalovany fampianarana ambony dia tsy fahafahan'ny université eto amintsika andray ny mpianatra afaka baka ny taona 2024 mahakivy ny setry ny fampianarana eto amintsika hoy ny solombavam-bahoaka Totsoa Andriamapandry solombavam-bahoaka no sady mpampianatra pikaroka ary pikaroka mpampianatra eny anivony université satria efa vita ny concours na ny testa ho an'ny baka 2021 zany ahoana efa mifanike mbola tsisy tokotany ny testa de ahoana de hoe ho atao azy ny ministère le izy de hoe atao amin'ny fomba ahoana ary le izy ny place efa fieno ny foto-dravitra aza tsy misy nataon'ny ministère ny fampianarana tsisy ke foto-dravitra aza zay nataony de asisika izy ary reo mpianatra reo mbola réservé am'le 2020 zay indrindra de ahoana ary nanaovana azy ahoana fomba iserena an'izany de ahoana reo babaka 2021 reo zany atao ahoana reo azo mifany tsara ve le izy mazava be mihitsy zay ka ny foto-dravitra aza tsy misy nefa ny concours sy ny testa efa napitra baka 2021 vo afaka baka teo oaisa ary reo zanakitsika reo am'zao zay le tsy faiza mandritra tsy faiza mitatana ary ty misy raha ny fampianarana reto a na ny éducation nationale io na fampianarana ambony a tena ohatra hoe tena nakivy le izy nakivy ary misy raha ny fampianarana de miala tsiny a fa namana ny mpitondrao na ny ministra na ny SG na ny mpitarina aminao fa tena nakivy nareo fomba fitatanareo an'le izy jerevy ny grève lava reny nataonareo nataon'ireo mpianatra reo ho anareo ny mpandrara ny karama tsy azo zao de ny grève ka zao ny amin'ny université zay misy karama ela be zany tsy azo fa nahoana fitaky ny mpianatra tamin'ny bourse reny ankizy maratra sy maty reny ahoana reny ny asin'ny mpampianatra ny heure complémentaire ny mpampianatra mbola misy 2017 2018 tsy meny zao fanjakana zao tsy meny zao ministère zao de le ministre zao le ministre ny fampianarana ny enseignement sup na ny éducation nationale sady moana ny marenina tsy manazava tsy misy fanazavana tao tsy misy asa vita anisan'ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja ihany koa androany ny secrétaire général ny antoko front de libération nationale na ny FLN na sy andresaka manokana ny mikasika ny politika mpanjakana ankehitriny ny 2009 de tena nisy hetsy-bahoaka tena nisy hetsy-bahoaka fa ilay fandrebirebena ilay fampisehoana n'lay hery miaramila rehefa tonga teretamena ino no nampivadika n'lay hetsy-bahoaka ho lasa fanokana mpanjakana ara-miaramila ary de le izy moa tsy takona fenina de nanjary nandray an'zay fanokana mpanjakana ara-miaramila nisy teto zay a ny firenena mikamana ny communauté internationale de voaterina anasazy atsika sy ny alangalana tamin'ny lafiny maro tamin'ny fanampina ny Madagasikara nandritra ny fotoana ny tetezamita izany hoe raha ohatra ka ny tena ny toetra tamin'ilay tolom-bahoaka ilay hetsika natao tamin'ny 2009
tsy ohatr' zao tsika fa izao ry faniry hitanao tsara fa ankehitriny zany ny fitondrana ankehitriny de miteny hoe tsy miendrika ny siny korotana tsony ny eto Madagasikara, tsy mendrika korotana tsony ny vahoaka malagasy, efa ampy zay ny crise, tsy mendrika crise tsony ny vahoaka malagasy fa ampy zay, mendrasy ianareo fifidianana. De ny antony itenena ny mpitondra an'izany ankehitriny zao de satria nakalesony izy satria maninona ay tena tsy mety ho an'ny malagasy ilay taritina ny anaty crise, ay tena tsy mety ho an'ny malagasy ilay tsy miandry fifidianana, ay tena tsy mety ho an'ny malagasy lay mitarika korotana, tsapan'lay izy ankehitriny de teneny tsy mety fa na izany naty zany fatany koa ny herin'lay vahoaka raha ohatra ka mikorotana, tsy hoe mikorotana fa maneho hevitra, fatany ny herin'lay vahoaka, fatany ilay herin'lay vahoaka rehefa manao fitakina, satria ny ainany zany tamin'ny 2009 hoe rehefa manao fitakina ny vahoaka de na inona de tsy maintsy mikorotana lay firenena. Izay zavatra zay de tokony ahitantsika taratra fa tsy magaga raha tsy mandroso lay firenena ankehitriny satria tsy misy zavatra tolotra fotsiny tsony eo ohatrany tamin'ny 2009. Anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ihany koa moa ny mikasika ny fitantanandraha ram-pirenena sy ny lafiny ara-sosialy. Fa tsy mitsamy totongana ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy misy mihitsy ny fitsinjovana sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny zava-misy iainan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ka miteraka fahavoazana maro amin'ity sehatra ity. Raha ny fanazavana ny mpampianatra amina sekoly tsy miankina iray raha ny vahiny atao anatin'ny fandarana saila zao fanazavana. Miariary toy ny vaiakandrina na toy ny tafika andrefa tanàna hoy izy ny fitenenana eo amin'izay lafiny hoe fampianarana sy fanabeazana izay indrindra tao anatin'izay rotaona natao hoe rotaona sy tapana izay tena ahitana ny hoe mitotongana tanteraka ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eo amin'ny lafiny ny kalitao, eo amin'ny lafiny ny vokatra avoakany zany hoe fampianarana sy fanabeazana izany satria raha ijery sika zao hoe mialatsiny mamaritra an'izay hoe tao anatin'izay rotaona sy tapana izay indrindra satria tao anatin'izay tena ohatrany hoe nanampy ny tena nampisokatra ny fijery sy ny fisainana ny zava-misy izay atao hoe mampiteny ny mona mihitsy satria tsorona mihitsy le filazanana azy tsy aholakolaka fa tena mivantana hoe atao tsinotsinona ilay sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana ohatrany hoe kitoato zany tsy misy mihitsy ny fandaharana matipaika entina hiatrehana le tompianarana na fampianarana na fanabeazana de lasa ohatrany hoe zary kitoto ohatran'izany foana le zavatra iainana eo amin'le sehatry le fampianarana sy fanabeazana na ny toe-tsainy zaza malagasy aza de tsy mirara, tsy mihaino ray aman-dreny, tsy mirara fianarana, tsy mirara fiarahamonina fa lasa manaonao fahatany satria tsy misy rafitra mazava sy miovaova foana hafa androany, hafa raha-pitso de zay raha eo amin'le fampianarana sy fanabeazana amin'ny mampampianatra sy mpanabe manahoana le mpampianatra sy mpanabe amin'izao fotoana izao de mpampianatra mpanabe angambany no faran'ny olona hoe mahanitra sy fadiranovana ihany koa raha eto amin'ny firenena no lazaina satria tsy mba nisy na de fanampiana kely azy hatramin'ny androany tsy misolo tena mpampianatra mpanabe eto fa izaho tenako mihitsy mpampianatra mpanabe miteny an'le izy fa tsy mba misy zany tsy misy fijerena fa aleo nijeriny makorel mpivaro tena namena hoe mena ohatra zao fa mpampianatra mpanabe de atao tsinotsinona tena hoe afotetaka any amin'ny farany ambany mihitsy.
dia ny fanadajina iny akoa ary tompoko lasy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoana ny fampalalam-bavao tamin'ity androny ity isoraiky anao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona fa mbola misy ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa no anarainao ny fandarana sailas zao ary aorin'izay fandarana izay kosa no anarainao ny andia tantara na ny série mitondra lohateny vampire diaries ary noronan-tsara atotry ny MBS Zoma kosa amin'ity alina ity dia mitondra lohateny tête ny sampana fampalalam-bavao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko